faham-po-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Midera Jehovah miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehovah, mitadiava an Jehovah sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Ivavaka sika tompoko ray masina tsara indrindra azy any an-danitra amin'izao fotoana manokana izay iantsoana ny anaranao zao, naiza toerana misy anay dia mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fikasianao, mangataka ny fanamasinanao, ary ny teninao izay horenesinay eto ihany koa, satria fahamarinana izany dia aoka mba hanamarina anay manokana hitendry ny sainay, hanovanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny foravoravo sy fiaino hafaliana tanteraka ry mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo Hope Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika faham-po-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienonao ny fandaharantsika faham-po-pivavahana izao, fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo aim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity, ka dia manasanao izay anjo izany hatramin'ny farany. Ny namanao Iavidarel Razakanena no eto amin'ny fanolorana hanomboantsika ny fotoana amin'ity anio ity, dia andehantsika hiaraka hiredina mafy ny laharan-kira fa 470 meteza ray io ihaino anio. Swada, mete
anao ny fo mahosasana adio toko ka ny voady tiany oti sy metrikany onenana faoyako velonanimana sy ahita anaokone tikiosasanaurayo sitrakutukutiuvina uzazaka katuti anautuku manasa antsika handray ny baibolitsika ka nokatra izany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny voalohany sy ny faharoa. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny mpisorona be, moa izany tokoa va fa io Stefanina mianoro rahalahy sy anareo ray. Andriamanitra ny voninahitra niseo tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy fony tsy mbola nonona tany Arama. Dahinana izany tenin'Andriamanitra izany izy tomantsika lesona hampahery antsika amin'ity androany ity. Izao tsika dia hiditra amin'ny vavaka fiankofana. Manasa antsika rehetra hanondrika ny lohantsika hampanajana hiaraka hivavaka isika. Rahainay eo izay ny an-danitra, rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra Tompo satria mbola miahy sy mivimbina mitantana ny fiainana tsirairay avy ianao. Indrindra ty namako izay mihaino ankehitriny ity. Satria anao manokana izay no mihainao izao sabatanao masina izao. Arengany Tompo ny fotoana rehetra izay atao eto, atsapahanay fifaliana amin'ny fiarahana aminao. Mivavaka manokana amin'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao izay amin'ny teny ity Tompo. Mangataka ny isitra masina fananao masina mba ataonao aminy. Ary ankehitriny dia manonona vavaka manokana izahay. Ankehitriny amin'izao ora sy fotoana izao dia misy ihany tsy salama. Marary mafy eo parafara. Mety ho farafaran'ny hôpitaly izany. Mety ho farafaran'ny tokantrano izany. Jesosy malalo vimbino, tsy dio, kasio izy ireny. Fantatray fa ny sandronao mahery ilay fananasitrana teto amin'ity tany ity. Fa izay dia mbola manan-kery ankehitriny ary mila manana izany finoana izany izahay. Afaka manatanteraka izany fanasitrahana izany ianao Jesosy. Sitrano ireny zanakao ireny. Jereo manokana izy ireny. Ireo izay mila fanampiana Tompo dia pahitao vahaolana. Ireo izay anatin'ny ady sy ny fisedrana maro samihafa dia mangataka aminao mba hiditra an-tsehatra ianao amin'ny fiainan'izy ireny, mba hanomezany vahaolana mahafinaritra izany, vahaolana sarobidy izany. Ao koa tsapan'izy ireo fa tsy irery izy ireo Tompo eo anatrehan'izao fisedrana izay mahazo izao amin'ireny olana maro samihafa ireny. Ary mangataka manokana Tompo meo fiarovana ny zanakao tsirairay avy raha mivoaka ny trano, na mivoaka, na miditra, na mandeha, na iza ale Tompo, dia mangataka aminao mba omenao fiarovana amin'izao toetrandro efa ratsy izao. Mangataka aminao manokana ihany koa mba ampitomboy hatrany ny fahasalamana ho an'izay efa ao anatin'izany fahasalamana izany. Ary mangataka aminao mba atsapa mandrakariva ny fidiranao an-tsehatra izy ireny, atsapa mandrakariva fa ianao dia mitantana ny vimbina amin'ny fiainany hatrizay ary mba hanome voninahitra anao any ny tsirairay avy. Dia tononona ny vavaka Tompo, na dia tsy nitononay teto ary dia fantatrao fa tokony asoanay izany dia tanterao fa tonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony dia manasanao izahay hanaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity. Misedra di sarotra ve ny fiainanao noho ireo olana marobe izay miseho toa mila hampamohy fo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao. Misedra di sarotra ve ny fiainanao noho ireo olana marobe izay miseho toa mila hampamohy fo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao. Haolay Jesosy vahaolana hoasiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana ray suizy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao. Faorina indray no mianjady aretina sy aiai mandratra fo reo zavatsarotra manjo iainanao ity misy vaolana lazaiko anao. Haolay Jesosy vahaolana hoasiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana ray suizy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao. Jesosy vahaolana hoasiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana ray suizy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao. Ry ava malala ao amin'ny tompo a fifaliana manokana ny miarabantsika rehetra indray a afaka mandray ny afatra manokatra ity onjam-peo ity a any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika any irarina mba hizara ny famonjena sy ny tombontsoa lehibe izay raisina amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ka hitondra fitahiana ho atsika ny fiarahana fandraisana ny afatra amin'ity ora sy fotoana manokana ity. Toizantsika ny boky ny asan'ny apôstôly
Ka ny asan'ny apôstôly toko 7 no andraisantsika lesona amin'ity androany ity. Mety ho vita daholo satria lava de lava ny asan'ny apôstôly toko 7 fa amaky azy aho ary avakitsika atreo amin'ny andininy eo amin'ny andininy fa 4:15 eo zany dia ho hitatsika eo ny toyany rehefa avy eo. Ka dia izao nivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ity tantara ity aloha zany tiako ny mampafantatra fa momba ny Stefana zany izy ity rehefa le alohan'izy ho toraham-bato de nijoro vavolombelona ary nitoro teny mamintina ny testamenta taloha saika iray manontolo mihitsy de tena talanjona ny olona tamin'izay fotoana izay. Ka ao anatin'izany toe-javatra sarotra hoe ho toraham-bato zany hoe efa tena tsy mana-tsafidy zany Stefana teto fa de ny fahafatesana no miandry azy dia efa romotra raha teo mpisorona be sy ny ekipany rehetra no ny amin'ny fijoroan'ny Stefana sy ny amin'ny Jesosy Kristy. De zao nivaky ny teny ary ny mpisorona be moa zany tokoa fa hoy Stefana miainory rahalahy sy anareo ray, Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tamin'ny Mesopotamia izy fony mbola tsy nonona tany arana ka nanao taminy hoe miala amin'ny taninao sy niavanao ka andeha ho any amin'ny tany izay asehoko anao. De niala tamin'ny tanin'ny Kaldeana izy dia nonona tany arana ary rehefa maty ny rainy dia nafindra an'Andriamanitra niala teo izy hankany amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova teto izy na dia eram-paladia akory azy kanefa nampanantenaina izy fa omeny azy sy ny taranany mandimby azo lovany izany na dia tsy mbola nananjanaka akory aza izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa ny taranany ivahiny any amin'ny tanin'ny firenena hafa ary andevoziny sy ampahoriny 400 taona. Nefa ny firenena izay ontom-poiny dia ho tsaraiko kosa hoy Andriamanitra ary rehefa afaka zany de ivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Ary mefanekena amin'ny famorana izy ary de niteraka ny Isaka izy ka namora azy tamin'ny andro 9 ary Isaka niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny patriarka 12 lahy. Ary ny alina ny Josefa ny patriarka nivarotra azy ho any amin'ny tany Egipta nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady nanome azy ny fahasoavana sy ny fahendrena teo imason'ny Farao mpanjakany Egipta ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egipta mba amin'izay rehetra ao an-dapany. Ary nisy mosary eran'ny Egipta sy ny Kanana rehetra ka mafy ny fahoriana ary tsy nahita hanina ny razantsika. Fa noho nandre Jakoba fa nisy vary tany Egipta de naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany ary tamin'ny fanondroany de fantatrizy mirahalaha avy Josefa ary de fantatry Farao koa ny havan'ny Josefa. Ary Josefa naniraka ka napaka ny Jakoba rainy mba mpianakaviny rehetra de olona 570 izy. Ary Jakoba nidina nakany Egipta de maty izy sy ny razantsika. Ary nentina ho an'ny Sekema izy ka nalevina tao amin'ny fasana izay nividiny Abrahama vola tamin'ny zanaky Hamora tany Sekema. Fa rehefa ho tonga ny fotoana tanterana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de nitombo sy niamaro ny olona tany Egipta mandrapitsanga ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalalan'i Josefa. Ary izy nanao fahafiatsena tamin'ny razantsika de nampahory azy ka dia samy nanary ny zanany voateraka mba tsy ho velona izy. Tamin'izany andro izany nahaterahan'i Mosesy ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka notezana 3 vola teo an-tranony rainy fa rehefa nariana izy de nalay zanaky Farao ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nanany Egiptianina ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Ary rehefa 400 taona izy de velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Ary nahita ny ankiray nampahoriana maina izy de namaly azy ka namono ilay Egiptianina ary namonjy ilay nampahoriana. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany namonjen'Andriamanitra azy ka tsy fantany. Ary noho ny ampitson'iny de niseho tamin'ireo izay niady Mosesy ary nanao izay ampiavana azy ka nanao hoe raondrina mirahalahy ianareo ko anao ianareo no miady fa ilay namely maina ny namany de nanosika azy ka nanao hoe iza nanendry ny alao mpanapaka ny sipitsaranay mo tamono akoho va ela tahaka ny namono lan'ilay Egiptianina omaly. Ary tamin'izany teny izany
dia nandositra Mosesy ka nivahiny tany amin'ny tany Midiana ary tany niterahany zanaka Rola. Eo zany aloha no resantsika dia tohizantsika indray ny tohiny zany amin'ny toriteny tsika manaraka. Fa inona moa zany ny tena tianambara eto araka ny lazaiko teo hoe Stefana zany teto dia nanao toriteny mialohan'ny hitoram-bato azy dia tena hoe naveriny mihitsy ny tantara hatramin'ny Abrahama sy ireo patriarka ry Isaka, Jakoba sy Josefa ary tonga eo amin'ny Mosesy. Dia ho raisitsika tsirairay zany aloha ilay toriteny Stefana, ina moa ny antony tenenena zany zavatra rehetrarehetra izany, dia hitantsika eo zany hoe inona ny hafarany rehefa avy eo sy tonga eo amin'ny tantaran'i Stefana ilay hoe hovonoana zany. Fa rehefa miresaka zany izy hoe inona ny antony namerenany amin'izany, dia hitantsika eto hoe miteboka voalohany zany dia mikasika ny ilay hoe Jakoba izay niteraka ny Josefa, ary Josefa ilay nampahoriana sy natao ny fomba rehetra zany mba hamelezana azy. Fa eto aloha zany dia hoe i Stefana dia tsy apôstôly, fa Stefana zany dia taty aoriana rehefa nilan'ireo mpanompon'Andriamanitra zany hoe diakona, dia anisan'ny voafidy tao zany mba hanampy ny fiangonana Stefana tamin'izay fotoana izay. Ary dia teo indrindra nisin'ilay hoe fanoherana goavana teo amason'ireo mpandrarah ao amin'ny tempoly sy ireo mpisorona be sy ny sisa zany, teo zany nisin'izay. Dia tsangana Stefana teo anoloan'ireo mpitarika ara-pivavahana rehetrareo ary dia nanomboka nanao an'ity toriteny ity zany izay nanomboka hatramin'ny tantaran'i Abrahama izay nantsoina, tantaran'i Josefa izay ataontsika hoe norejeten namany ny raitapo amina ny hoe tena nailika mihitsy i Josefa zany. Fantatsika tsara izay tantara izay. Hitantsika koa i Mosesy fa tena tsondrarain'ny olona izy ary nanomboka nareo raitapo aminy aza zany dia tena anisan'ny kiana azy i Miriama sy Arona tamin'ny voalohany ny fampiresadresaka teo zany. Fa hitantsika eo zany hoe manahoana daholo zay, fa nareo rahalahy samy Hebreo reo aza zany dia mbola nanilikilika ny Mosesy ihany koa tamin'izay fotoana izay. Dia hitantsika ihany koa ireo mpaminany rehetra, satria mbola itoy io tantara io zany izay tena hoe nailika sy tsy nirarahina ary dia tonga teo amin'ny Jesosy Kristy moa zany izay mbola nailika ihany koa ary tena hoe nivonoana hatramin'ny farany. Zay zany le toritenin'ny Stefana ray manontolo zay. Fa na izany na tsy zany dia zao hoe inona moa ny tena tiany Stefana lazaina zany rehefa mijery an'io tsika dia nanomboka tamin'ny Abrahama izy zay manana finoana lehibe, lesona lehibe momba finoana aloha voalohany indrindra. I Abrahama zay tsy nahalala zay toerana ale, tsy misy GPS, tsy misy saritany akoa fa dia mandehana fotsiny, tsy misy mihitsy zany hoe inona ny atsipirena, inona ny détail an'ilay dia izay ataony Abrahama, fa mandeha fotsiny izy ary nasena nandeha zany tamin'ity fotoana ity, fa tsy nahafantatra zay ambonin'ny tany hoe inona ny zavatra hitranga ao anatin'ilay izy, fa nandeha fotsiny izy noho ny amin'izay finoana lehibe izay ananan'izay. Dia zay zany le hoe noho ny antson'Andriamanitra izay, olona manana finoana, zay zany ny tadiavin'Andriamanitra izay. Ka izao zany rehefa malala indraindray dia antson'Andriamanitra isika makany amin'ny toerana izay tsy fantanao, tsy nandehananao akory, tsy planinao, tsy eritreretinao mihitsy, fa nalefan'Andriamanitra tamin'izany ianao. Fa tahaka ny Abrahama, rehefa misy zavatra tsy fantatsika akory any aloha any, nefa nasena mandroso isika, nasena manao an'ilay zavatra isika, dia tahaka ny Abrahama inty aho dia andeha zany amin'izay fotoana izay. Ninona zavatra hitranga, andeha amin'izay fotoana izay. Ninona no zavatra izay mety hafoy, dia mandeha amin'izay fotoana izay. Satria mety tsy omen'Andriamanitra anao daholo ny sary rehetra ny aloha any, mety tsy mazava aminao mihitsy ny lalana, fa amin'ny finoana
de mandehanany ny destinationao. Misy olona tsy maintsy afoinao, misy tany tsy maintsy afoinao, tahaka ny Abrahama teto zany niala tany am'izay toerana zay, nandeha makany amin'ny Mesopotami, de mandeha fotsiny zao. Riavana, misy zavatra indraindray tsy mazava aminao akory fa matokia ny tenin'Andriamanitra. Misy asa zay omeny Tompo tsy mazava aminao akory, ataovy le izy fa mety io ny destinationao. Misy zavatra mety hoe tena lafo vidy be aminao no manatanteraka azy, ary mety tsy manambola mihitsy ianao, fa ataovy le izy, ataovy fotsiny dingana de mandehana fa mety any ny destinationao. Mila an'izany Andriamanitra, ary mila olona izay tahaka ny Abrahama manana fonona matanjaka, na de amoy ny zavatra rehetra aza, mandeha any amin'ny tany tsy fantatra, ary zay no hoe sady lesona lehibe ho antsika fa olony finoana zany Abrahama zay ao anatin'ny toritenin'ny Stefanina izany. Ny faharoa dia hitantsika eto koa hoe rehefa nandeha eo zany le izy dia nivadika tary amin'ny Josefa ihany koa, zay zany lay teboka lehibe. Inona moa zany zavatra nisy an'i Josefa de ny hoe tena hoe nailika mihitsy izy, tena nivadiany reto raitam-po amin'ny rehetrarehetra reto izy. Namidy tany Egypta Josefa, fa izao Andriamanitra de niaraka tamin'ny mandrakariva. Ary izay le hoe fa Andriamanitra de niaraka taminy, teo aminy foana Andriamanitra, tsy niala taminy Andriamanitra. Lavina sy nailiky n'ireo raitam-po aminy izy, nankahalaina fatratra Josefa, namidy Josefa, ary mbola nandaingana aza ny momba azy hoe ny vonono nohan'ny biby izy, de nandeha nakany amin'ny toerany fanandevozana Josefa. Fa avy ao amin'ilay fandevozana zay izy aza, niasa tao amin'ny Potifara, de mbola lasa ihany nakany amin'ny prison. Mbola avy any zany hoe rehefa nailika tato izy, namidy izy, nalefa tao anaty lavaka, navoaka tao de namidy, lasa andevo, avy any amin'ny fanandevozana, lasa any amin'ny prison, avy any amin'ny prison de zao hoe Andriamanitra niaraka tamin'ny foana, natany amin'ny fonja, natao atranon'lay tandapa, nataiza niaraka tamin'ny foana Andriamanitra. Ary fantatry Josefa ny hoe mila mahatoky tsara amin'Andriamanitra, satria eo amiko Andriamanitra, miaraka amiko Andriamanitra. Ary zao situation misy azy ao de tsy zao mamaritra ny ho aviko ray manontolo, fa fantany ny teny fikasana, fantany zavatra nampianarina azy rehetra. Ary dia natany andavaka Josefa, niaraka tamin'ny Andriamanitra. Tamina andevo azy, niaraka tamin'ny Andriamanitra. Tao anatin'ny fonja, niaraka tamin'ny Andriamanitra. Ary zao avy any nanaretan'Andriamanitra azy ho eny amin'ny lapa, fa niaraka tamin'ny foana Andriamanitra, ary noho ny aminy nitahinany Egyptianina ray manontolo. Noho izany hoe mety mandalo saison sarotra ianao ankehitriny, hoe tena mafy aminao zany saison zany, mety tsy hitanao zay atao, mety mametra-panontaniana hoe fa ahoana ny mahatonga an'izao. Tadidio mandrakariva, fa tsy midika zany hoe absent Andriamanitra, eo foana Andriamanitra, ary miaraka aminao Andriamanitra. Ary raha mandalo zavatra sarotra ianao, tsy hoe akory hoe nabandonen'Andriamanitra ianao, tsy nirara intsony, fa te aneo ny voninahiny aminao izy. Ary izy de Andriamanitra velona sy mahery, ary anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Mety misy fotoana ohatrany hoe mangina Andriamanitra, hoe taiza foana izy tamin'ireo fotoana reo, fa izany no anefenanao, hoe mahatoky ve ianao, mino ve ianao, de manandratra anao Andriamanitra amin'ny fotoana mety indrindra. Tadidio mandrakariva zay. Ary tao anatin'izay dia niresaka indray izy mikasika Mosesy, hoe hamoaka ny zanak'Israely avy any Egypta. De izy no nifidian'Andriamanitra ty Mosesy ty mba hamoaka andreo. Ary rehefa tena jerena zany ny anisany nampatahotra Mosesy dia satria efa tary mihitsy izy no hoe mba hampiavana an'le reto rahalany reto araka ny soratra masina rehefa nisy an'le ady. De izy indray no hoe nga ho vononao koa zay,
de tao anatin'izay de nitsoaka Mosesy. Tena hoe nailika mihitsy zany hoe tsy rarahinay, tsisy rarahiko an'la zany eo fa ngata de avy lao vonoina ohatran'le malina ohatran'le olona vonoina tamin'ny maly iny indray zay. De tao anatin'izay fotoana zay tsy maintsy nitsoaka zany Mosesy satria nisy nahafantatra. Ary eto de zao hoe olona efa nirezetena ohatran'izany fa mbola eo ihany Mosesy. Ary nitenenina mihitsy aza Mosesy le mariky le faniliana azy hoe fa ela moa no iza no hitsaranay. Tsy enao mihitsy no mpanapaka sy mpitsaranay. Ary zay zany de tena hoe tsy ndrara. Ary Mosesy izy rehefa iverina indray de tsy maintsy nangataka amin'Andriamanitra hoe zanga efa tsy nirara indry zareo tsony. Ka inona moa mbola andehanako any? Nisy excuse Mosesy anankiray ohatr'izay hoe inona no teneniko zany? Tena tsy heno ahy mihitsy izy fa za olona nandositra avy any. De tao anatin'izay dia io nefa ny olona zay fidin'Andriamanitra tsy niala tamy mihitsy Andriamanitra 5 fois ny excuse Mosesy fa 5 fois koa Andriamanitra tsy niala tamy mihitsy hatramin'ny farany. Ary dia lasa nanana an'izay fatokina sy finoana zay Andriamanitra na ny Mosesy hoe na olona tsy manahoana aza rehefa miaraka aminao Andriamanitra de isy zavatra zay hitranga. Ka na tsy azon'ny olona mihitsy ny prinsipa anao, na misy zavatra tsy azon'ny olona mihitsy ny momba anao rehetra, ary mety misozy aminao mialatsiny am'le fitenena, misozy estime anao ny olona, na hoe mirejete anao ny olona, dia mety hiteny hoe fa iza moa ianao no hitsaranay, hitarika anay, iza moa ianao no leader, iza ianao no hitoroteny aminay, iza ianao no mpampianatra anay, iza ianao no miseho. Zay mihitsy zany le nataondry zareo. Fa ao anatin'izay indrindra no miasa Andriamanitra. Ary ny karazana faniliana ohatr'izany dia tsy midika akory fa ianao ihany koa de rejeten'Andriamanitra, vao maika confirmen'Andriamanitra aza ny antso zay ataony aminao. Ka ny olona zany matetika dia mieritreritra hoe izy ny tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainanao, tsy ariavana, Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra ny tompon'ny teny farany am'izay rehetra atao. De tadidio foana hoe na Mosesy ry Josefa natao an'izany, ry David dia tena mame ohatra vitsivitsy zany ry David koa neka nirejeten'ireo mpiray-tam-po aminy, izy aza tany ampiandrasan'ondry rehefa tonga tary amin'ilay ady de efa ianao inona nataonao ty, nataonao aiza daholo ny ondry zay nasena nandrasanao, inona moa no alehanao aty, tsiritsirika anay aty amin'ny ady aty, na ny ady meme izy aty ankizy kely andeha hiady ty de tena hoe tsy nirarahina mihitsy natao teny foana ny fizy le nomen'Andriamanitra fandresena tamin'ny alalany nandreseny zanak'izy. De io koa Josefa tena hoe nailika mihitsy nirezeteny, tsy nirarahina fa izy no tonga famonjena an'ireo ray-tam-po aminy sy ny rainy. Eto koa Mosesy araka nitatsika teo nirezeteny zanak'Israely ary izy namonjena azy ireo nefa amin'ny farany. Dia mbola ho hitantsika zany amin'ny manaraka iza koa nefa nandalo an'izany karazana faniliana, karazana tsy firarahina, karazana ohatrany hoe fandavana mihitsy zany, hoe lavina mihitsy teo anatin'ny samy izy, na ny ray-tam-po aminy, ny mpiara-miasa aminy, ny miaramila mitovy aminy, mpiray firenena aminy, lavina mihitsy, mpiray fiangonana koa azy. Fa izao amin'ny alalany namonjen'Andriamanitra. De mbola ho tohizantsika zany ho afatra io. Fa androany de tonga aminao hoe mety mandalo an'izany etapy isan-karazany zany ve ianao ankehitriny, na any am-piasana na iza toerana misy anao. Tadidio foana zay teny zay araka an'ilay vakitsika teo amin'ny andininy teo hoe niaraka amin'ny foana Andriamanitra, teo amin'ny foana Andriamanitra. De Andriamanitra no mahafantatra ny mombanao sy ny hoavinao ray manontolo mandehana amin'ny finoana, aza matahotra, aza mivaraontsana mihitsy na mankahala anao daholo aza ny olona, na manilika anao aza ny olona, manao tsinitsinina anao ny olona, fa izao Andriamanitra ny tompon'ny teny farany ary eo aminao mandrakariva izy. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra zany an-danitra, ankehitriny araka an'izany toroteny Stefanina zany de nisy exemple n'olona anankitelo nafinaritra teo, i Abrahama nanam-pinoana. Hitanay teo ihany koa ny mikasika ny Josefa izay lehilahy nahatoky ary na dia nirejeten'ny olona rehetra aza ary na
avy any amin'ny prison, avy any amin'ny toerana lavaka mangitsokitsoka akaiky maty tao dia natsanganao indray ary izy no lasa mpamonjy ny zanak'Israely. Hitanay teo koa Mosesy izay nailika izay no lavina mihitsy hoe iza koa no mpitsara, ianao ve no mpitsara anay, fa izy nataonao amonjena an'ireto zanak'Israely reto. Izahay ihany koa ankehitriny ary mbola itoy izany toriteny izany dia mino fa tsy andany andro sy andany fotoana ny amin'ny mety fihetsiky ny olona, fisainan'ny olona sy ny fitenin'ny olona, fa mety avy amin'ny alalana tsirairay avy no amonjena firenena, amonjena mpiara-mivavaka, amonjena olona marobe. Ampahirezo izahay ary aoka mba hitoetra izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahery ry ava-malala ny tompo any hitantsika mandra-piresaka indray amin'ny afatra manaraka. misaotra an'Andriamanitra lehibe indray antsika ry mpianajaina fa totosa somatsara ny fotoana ny fanompovavana teto amin'ny Hope Radio tamin'ity anio ity. Mino izay fa nandraisantsika lesona fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy andalo fotsiny amin'ny sofintsika anie izany fa ho ampiarintsika. Isaorantsika ny Ray aman-dreny pastora nanolotra antsika ny fampiherezana sy fampianarana iny. Mbola hitoy izy iny ka dia manasanao izay mbola ho avy eto indray amin'ny sabatany hitoy izao. Ny farany eto ny fotoanany fanompovavahana eto amin'ny Hope Radio ka dia manasanao hatrany izay anjo ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity ka dia manao kopakopa-tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darel Razakanena no teto amin'ny fanolorana. Veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. Fanompovavahana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompovavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.